fidinana ifotony mba hahafantarana mivantana ny olana tantsaha sy ny mpivarotra an'ireo legioma sy ireo akora ara-tsakafo natoraly iankina ny fahasalamana Antananarivo no tanjon'ny kandida Ajo tao amin'ny tsena Nosy Be. Fitsidiana tampoka avy hatrany dia nifandray ny tadin-dokanga nipetraka amin'ny fifampitokisana teo amin'ny kandida Ajo sy ny solitenin'ireo mpivarotra Anarivo ny teto amin'ity tsena isan'ny lehibe indrindra eto an-drenivohitra ity. Zany empapidina fa ny commune kotrina zao ny sécurité tsy ao anaty. Mbola mandoa sécurité ambony. Tena iasitsika mitanareo mba nanao zay kely vita teo amin'ny toerana nametrahana ny tena. Zay ny andranoty matsaro tompona andraikitra hoe raha vela amin'izao fotsiny mampalahelo ny firenena. Olona manana place zao manana dimy tsy manana Ny tsena eto. Kaneto ane tsy an'ny fanjakana fa ny commune no mitantana ny tsena rehetrarehetra fa tsy ny fanjakana fa tsy midika akory zany tsy ho jerena ny fa any ambadika efa betsaka ny nataonay teto na nanamboatra ny lalana manodidina aty nampanompotra ny tsikafona tato mba afahan'le tsena misokatra. Ny fahafantarana bebe kokoa ny zava-misy sy miantraika amin'ny vantana amin'ny fiainan'ny mponina no ahafahana mitondra vahaolana mifanaraka amin'ny filan'izy ireo. Ilaina ary apetraka ny sehatra ahafahan'ny seha-piariana toy ny asa fivarotana tahaka izao, ifaneraserana sy ifandraisana amin'ny fitondram-panjakana foibe mba ahafahana mandrindra ny fiainam-bahoaka eny ifotony. Ho an'ireo mpivarotra sasany efa ela no niandrasany ny hita maso ny kandida Ajo. Mba mitsiry tia fantatra ny aty an-tsena mba fantatra ny peo ny zava-misy fa tsy mahafinaritra. Dia zavatra fantantakain'ny mpanolon-tsaina avy eo fa tsy ny zavatra marina ty. Rahako mividy vary sao dia lazainy fa 6 000 ka izy 5 000 7. Mahita le misy azy ihany zany manao anona fa ohatrany hengo fotsiny hatramin'izay. Zao antsika amin'ny rahalahy vao fakay. Masto. Niezaka nanao izay tratra n'ity kandida ity tamin'ny fotoana nahateo amin'ny fitantanana ny primature alefitra azy. Tsy mbola ampy anefa ny zava-bita raha ny asa andrasan'ny vahoaka amin'ny mpitondra ka ny anohy izany no fanamby apetrany.